Faly miarabanao indray amin'ny alalan'ity orona tsara ity. Rehefa mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia be loatra ny fahoriana, ka tsy ho tany saiko intsony le izy satria tena efa iaraha mahita fa be loatra ny fahoriana mitranga na ho anna kristianina na ho an'ny tsy kristianina dia samy iaran'izany avokoa. Ka vokatr'izay zavatra misy izay dia andehantsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray izay tsy dia tena nijerena loatra foana hatramin'izay dia ny bokin'ny Apokalipsy. Ka androany ny hojerentsika dia ny ao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina. Alohan'ny hijerentsika ny Apokalipsy toko fahaenina dia tsara ihany ny ifampiresahantsika aloha ny amin'ny fomba famakiana ny bokin'ny Apokalipsy satria misy fomba famakina anankiefatra izy io indrindra ho an'ny teolojiana izany izay tena mandinika dia misy fomba famakina anankiefatra ka eo ny jerentsika hoe aiza ny fomba famakin'ny gasy mahay mamaky baiboly. Ny fomba famakina voalohany zany dia le antsoina hoe interprétation prétériste. Izany hoe ny famakina izy reto dia hoe ny bokin'ny Apokalipsy dia zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Jaona fotsiny dia zay no tantarainy Apokalipsy zany ny fahoriana ny fanenjehana nahazo ny kristianina tamin'izany fotoana izao dia nentin'ny Jaona paherezana ny kristianina tamin'izany andro zany ny bokin'ny Apokalipsy. Zay zany ny fomba famakina voalohany. Ny famakina faharoa indray dia le antsoina hoe interprétation historique. Zany hoe raisiny hoe zavatra nitranga teo amin'ny tantara n'izao tontolo izao ny famakina ny bokin'ny Apokalipsy dia amin'ilay taratasy ho an'ny fiangonana fito ohatra dia nitranga tamin'ny Efesosy ny fiangonana voalohany zany dia ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly, dia avy eo tamin'ny Smirna dia fiangonan'ny martiora dia mitoy ohatr'izay foana. Fa ny olana ao anatin'io zany dia miovaova foana ny fiangonan'ny Laodikia zany dia izay iainan'le olona farany foana ny lazainy fa Laodikia. Ka ny ohatra tamin'ny fiangonana tamin'ny taona arivo taorianan'i Jesosy Kristy dia ny hevitra ny olona tamin'izany hoe ny fiangonana tamin'ny iovanim-potoana talohan'ny arivo taona satria teo zany eritreretina hoe ho avy ny arivo taona dia zay ny fiangonan'ny Laodikia. Amin'izao fotoana izao anisan'ny tena mpamaky an'ity ihany koa dia Maiolla izay andraisany fa ny fiangonana amin'izao fotoana izao no fiangonan'ny Laodikia afa-tsy ny fiangonan'ny zareo rery ihany zany ilay tena fiangonana tsara ao anatiny fa le amin'izao fotoana izao ny fiangonan'ny Laodikia. Dia zay zany ahitantsika hoe misy tsy tena mipetraka loatra fomba famakina anankiray io. Ny fomba famakina fahatelo dia ny futuriste. Ny futuriste indray dia ireo izay mamaky ara-baky teny an'ity boky ity zany ny dispensationaliste sy ny ohatr'izany dia zareo mieritreritra hoe any amin'ny farany any aoriana any vao hitranga ny zava-misy atao amin'ny bokin'ny Apokalipsy indrindra manomboka eo amin'ny toko fahaefatra sy ny toyany rehetrarehetra zany dia any amin'ny rehefa miakatra ny fiangonana ny fahoriana lehibe sy ny sisa zany. Dia ny fomba famakina faefatra farany lehibe fa misy ny kelikely moa fa reto zany le tena ny an'ny mpandinika dia ny fomba famakina antsoina hoe idéaliste. Izany hoe ny zavatra voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy amin'ny ankapobeny dia symbole, sary no ampiasain'ny Jaona rehefa manoratra ao izy fa manana heviny hafa io ka tsy tokony azo raisina ara-baky teny zany ny bokin'ny Apokalipsy. Dia raha ny fomba famakina eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly dia ny prétériste sy ny idéaliste zany ny tena izy tena raisina eto satria marina tokoa fa ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny Jaona no tantarainy ary nampahery an'ireo olona izay mpiarabelona taminy izy nandroatany bokin'ny Apokalipsy kanefany manomboka eo toko fahaefatra dia nakarina ny an-danitra Jaona zany hoe ny zavatra hitan'ny Jaona dia zavatra ara-panahy nefa tsy maintsy ho teneniny amin'ny fitenitsika olombelona dia zay no mahatonga ny Jaona mampiasa symbole isan-karazany zany mba ahafahany mamoaka an'le zavatra ara-panahy amin'ny fomba fa ahazahoantsika olombelona azy. Dia zay zany ny fomba hamakitsika n'ity bokin'ny Apokalipsy ity. Ka hidirantsika
avy hatrany arany famakinany boky izao. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo aloha no vakitsika de hoentsika arakarak'izay hatrany izy arakaraky ny fizarany. Ary nijery rehefa nivahany zanak'ondry ny ray tamin'ny tombo-kase 7, ary reko ny ray tamin'ny zava-mananaina 4 ny teny tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana hoe avy. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy izay nitaingina azy de nitondra tsipika ary nomena satro-boninahitra izy, de niainga izy ka nandresy ary mba handresy. Rehefa nivahany ny tombo-kase faharoa dia reko ny zava-mananaina faharoa ny teny hoe avy. De nisy soavaly hafa mena kosa niseho, izay nitaingina azy de nasaina nanaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoana ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Rehefa nivahany ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo ny teny hoe avy. Ary hitako fa indro nisy soavaly mainty izay nitaingina azy de nitondra mizana teny an-tanany, ary nandretony feo teo afovoan'ny zava-mananaina 4 ny teny hoe de nariray ny varim-bazaha eran'ny fatambary kely, ary de nariray koa ny varim-bazaha hafa intelo ny fatambary, fa ny diloilo na ny divay dia aza simbanao. Rehefa nivahany ny tombo-kase faha-4 de reko ny feon'ny zava-mananaina faha-4 ny teny hoe avy. Ary hitako fa indro nisy soavaly atsatra, ary ny anaran'izay nitaingina azy de atao hoe fahafatesana, ary ny fitoeran'ny maty no niaraka taminy. Nomena fahefana amin'ny apa-4 ny tany reo amono amin'ny sabatra, ary amono amin'ny sabatra ny mosary, ny arety mandringana ary ny bibidia ety an-tany. Zay zany ny tapany voalohany amin'ity Apokalipsy ity, Apokalipsy 9 zany. Dia hitantsika eto zany namahana ireo tombo-kase 4 voalohany, fa tombo-kase 7 moa no hitantsika ao anatiny. Rehefa isaky ny sokafana tombo-kase de misy zavatra mitranga foana, misy miantso zany hoe avy, dia misy zavatra mitranga foana isaky ny tombo-kase 4 voalohany eto zany. Alohan'ny hidirantsika amin'ilay tombo-kase, le zavatra mitranga amin'ilay tombo-kase 4, de hojerentsika aloha fa ny namahany io tombo-kase anaky 7 io dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 5:5 sy 10 zany hoe iza ny namahany tombo-kase io, ary inona io tombo-kase io. Ny Apokalipsy 5:5, rehefa nandray ny boky izy de niakohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 440, ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy, de nivavaka ataon'ny olona masina zany. Ny hira toy ny kira vaovao izy hoe ianao no mendrika andray ny boky sy hamany tombo-kaseny, satria voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, ny samy hafa fiteny, ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Nataonao fanjakana sorona ho an'Andriamanitra ireo, ary anjaka ambonin'ny tany izy. Eto zany de hitantsika fa le zanak'ondry, lay Jesosy Kristy izay novonoina sy nanavitra ny olona tamin'ny rany, izay no mendrika hamany boky, andray ny boky sy hamany lay tombo-kase ao anatiny. De izy zany manokatra an'ireo tsirairay, ary ny tombo-kase arak'izany dia manambara ny fikasan'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao, izy anaky 7, hoe inona avy ny fikasan'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao. Dia izay ny verenantsika ary amin'ilay toko faha-9 am'izay zany rehefa nisokafana ny tombo-kase voalohany dia nisy ny antso hoe avy, ary nisy soavaly nipotra tao. Zany hoe ny tombo-kase 4 voalohany zany de mampiseho soavaly misy loko isan-karazany, misy loko anaky-4 moa zany, satria soavaly 4 no nivoaka avy tany. Raha ao amin'ny Apokalipsy zany amin'ny maha le idealista azy ny symbole ny soavaly dia maneho fahefana na hery mandrava amin'ny alalan'ny ady. Rehefa miresaka soavaly zany de mampiseho an'izay hoe hery mandrava na fahefana mandrava amin'ny alalan'ny ady lay soavaly. Dia isaky ny sokafana ny tombo-kase voalohany dia ny soavaly fotsy no mivoaka avany, zay mampiseho mpitaritafika andeha hiady ny fotsy. Ary ny fotsy koa ao amin'ny Apokalipsy de mariky ny fandresena. Hitantsika eo moa izy
rehefa avy eo a zay hoe fotsy zay fa mbola resahany eo ihany koa zay rehefa avy eo a de fandresen'ilay mpitaritafika zay andeha hiady, zay zany dikan'ilay soavaly fotsy. Ary manarak'izay dia ny tombo-kase faharoa de misy an'ilay soavaly mena izay manaisotra ny fandriampahalemany eto ambony tany ka mahatonga ny olona rehetra miady sy mifamono. De zay no mitranga rehefa am'ilay soavaly mena. Ny soavaly manaraka de ny soavaly mainty a izay mitana mizana ilay mpitaingina azy ozy izy a de mampiseho ny fitsarana. Izany fantatsika foana ny endriky ny mizana zany fa mampiseho fitsarana sy fahamarinana. Izany dia zay ny dikan'ny soavaly mainty. Ary vokatry ny ady zany a ao anatin'io lay fotsy sy mena tery ambony dia misy ny mosary, misy ny fandravana ny fampitehany isan-karazany eto ambony tany vokatry ny ady ary de miteraka fikorontanana raha toe-kareny zay miakatra ny vidim-piainana rehetrarehetra. De zay moa no mahatonga anazy miteny hoe ny vidin'ny varim-bazaha dia denari iray ny varim-bazaha intelo fatambary de denari iray ny varim-bazaha irany fatambary kely sy ny ohatrany. De mampiseho hoe tena miakatra be mikorotana ny toe-karena, miakatra ny vidim-piainana eo anatrehany zany zavatra zany. Ny soavaly faefatra ozy izy de atsatra. Ny atsatra ny hoe de mampiseho fahafatesana. Ary eto moa dia milaza mihitsy izy zany am'ilay nomena fahefany ozy izy andringana ny ampahefatry ny tany amono am'sabatra, mosary, ny arety mandringana ary ny loza isan-karazany. De etsika de mahita tokoa zany fa tsy hoe any aoriana any io vao mitranga fa nitranga foana ireo zavatra ireo, ohatra tamin'ny ady lehibe voalohany, ny ady lehibe faharoa, ny ady tany Iraka, ny ady any Syria sy ny ady isan-karazany mitranga foana ireo. De mitranga foana ny korotana, nisy ara moa tamin'ny taona 1970 ny korotana toe-karena ny surproduction tany Amerika de nampikorotana ny toe-karena, ny arety mandringana, ny choléra, ny sida, ny Ebola, ny peste, de zao koa ny corona. De nisy foana zany zavatra rehetra zany hoe tena mampiseho zany io fa zay mihitsy lay zavatra misy sy iainana ety ambony tany. Efa niresaka an'io koa ny Zakaria 4:9, niresaka an'io koa ny Zakaria 1 ireo soavaly anakefatra ireo zany. Dia toizantsika izy amin'ny 7 ka hatramin'ny 11 zany ny soavaly fahadimy, ny tombo-kase fahadimy azafady. Rehefa nivahany ny tombo-kase fahadimy de hitako teo ambanin'ny altara ny fanainy zay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona zay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo hoe tompo masina sy marino, mandra-pahoviana ny tsy hitsarahanao sy tsy hamalinao ny rahanay am'izay monina eny ambony tany. De samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina ny alasasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny rahalany zay hovonoana tahaka azy koa. Hovonoana tahaka azy koa. Zay zany ny toy an'ny Apokalipsy 5 dia ireo zay mpino zay efa maty teo aloha, zany hoe nisy ny mpino maty noho ny arety mandringana zavatra nitranga tetsy amin'ny tapany voalohany fa misy kosa ny mpino zay lazainy hoe voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona izay noazoniny, voavono. De io moa ahitantsika fa raha nisy ny voavono dia miresaka n'ilay 5:5 izy de miresaka ny zanak'ondry izy zay efa voavono koa io zanak'ondry io izy nefa nitsangana indray avy eo. Zany hoe mpanaraka n'le zanak'ondry, mpanaraka an' Jesosy Kristy zany reto, le mpino zany reto fa efa maty izy ireo ao ambany altara ny fanahin'izy ireo satria efa maty ny nofony de fa lasa vovoka. Dia voavono tahaka n'lay tompony zay arahany ihany koa izy ireo. Ary inona na voavono azy de ny tenin'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona zay noazoniny. Vavolombelona moa de midika hoe martiora, de martiora ihany koa zany izy reto. Ary fantatsika fa i Jauna dia
anisany ihany koa amin'io fotoana io de nigadra no ny tenin'Andriamanitra ozy izy zay lazaina any amin'ny Apokalipsy 1:15 hoe no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana ny Jesosy Kristy no nampigadra ny Jauna amin'io fotoana io. De zay zany reto olona reto le mpino zany reto, inona ny tadiavin'izy ireo? Nitady ny fahamarinana izy ireo hoe ndao tsaraina am'izay ireo zay namaly anay teny, namono anay teny ambony tany, tsy tsaranao sy tsy amalinao ny ranay zay monina eny ambony tany, roviana vo tsarainao reny ozy izy. De jereo tsara ny valiteny zay apetraky ny tenin'Andriamanitra eto hoe ozy izy hoe nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny rahalany zay ho vonona tahaka azy kio. De miala sasatra kely rehefa any amin'ny mandrakizay de efa firy taona zay ry Paoly ny efa maty, ry Petera ny efa nivonona, fa de miala sasatra kely satria manino? Miandry atsika ihany kio mandra-patapitry ny mpanompo namany ozy izy sy mandra-patapitry ny rahalany zay vonona tahaka azy kio. Zany hoe mbola isy koa zany ny famonona ny kristiana, ary efa nisy foana moa zany tamin'ny andro ny tany tsinanana iny, ohatra ny fanenjehana tany Eropa tsinanana, tany Rosia, tany Chine sy ny rehetrarehetra iny de nisy foana zany taty aoriana kely, taty amin'ny faritra Arabo sy Silamo, de nisy foana ny famonona ny kristiana. Fa mbola isy zany, tsy ho avy ny fitsaranan'ireo raha tsy tonga ny daholontsika, tapitra daholontsika zay vo ho avy ny fitsarana an'ireo zay maty noho ny filazana an' Jesosy. De ozy izy hoe samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra. Eto zany tsika le mahita an'lay hoe akanjo fotsy. Inona ny dikan'le fotsy sy akanjo fotsy lava? De ao amin'ny Apokalipsy 7:4-12 miresaka an'izay izy hoe ny ray tamin'le olona de niteny tamiko hoe iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Fa hoy tamin'ny tompoko ianao no mahalala. De hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony de nosasainy sy nifotsiny tamin'ny ranony zanak'onja. Reo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, zany hoe izay le miakanjo fotsy zany le olom-bovonjy le ao ambanin'ny altara ny fanahiny zany de olona niaina fahoriana lehibe. De eto moa mahatonga ny olona miteny hoe isy ny grande tribulation, de le avy amin'ny grande tribulation reo. Tsy tompoko raha mamaky ny Apokalipsy 7 tsika de milaza fa olona jerentsika eo moa izy ny tapany ery aloha ery, fa olona avy amin'ny firenena sy fokom-pirenena sy samy hafa fiteny, zany hoe ny mpino rehetra nandritra n'izay fotoana zay ireo. Ary mahafotsy ny akanjony de voalohany voaka ho mpandresy izy, fotsy ozy izy tsika de fandresena, fa faharoa dia no amarinina tamin'ny rany zanak'ondry ihany koa izy ireo, olona nahazo fanamarinana izy, zay mahatonga ny akanjo no fotsy no sasany sy no fotsiny tamin'ny rany zanak'ondry, satria nino an' Jesosy Kristy izy dia izy ireo dia nandray ny fanamarinana zany. Ka ny fahoriana lehibe de hitantsika fefa nitenen'i Jesosy Kristy zany amin'ny Jauna 5:7 hoe aty am'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana, nefa matikoy fa za efa naharesy zao tontolo zao. Ka le fiainana eto ambonin'ity tany ty mihitsy no fahoriana foana, fahoriana lehibe foana ny fiainana eto ambonin'ity tany ty. Hitantsika tetsy aloha ny resaka fifamonoana, ny tsy fandripahalemana, ny aretina isan-karazany, sabatra sy ny rehetrarehetra, ny fiakaran'ny vidim-piainana, fahoriana daholo zany. Akoatra zany ny fanenjehana sy ny famonoana ny kristianina, fahoriana zay iainantsika piny foana zany rehefa nampilaza an'izany Jesosy Kristy. Ka ny fiainana ety ambonin'ny tany mihitsy zany resahana eo fahoriana lehibe io, de ny olona zay nandresy amin'ny fahoriana lehibe no ny finoany an' Jesosy Kristy izay ireo miakanjo fotsy eo ambanin'ny altara ireo zany. De hitantsika mony toy an'izany rehefa avy eo hoe ireo ozy izy ny avy amin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo ny sasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Noho izany izy dia eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempolony, ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia amelatra ny tsika 7 mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia amelatra ny tranolay ny andrakotra azy,
tsy hononana enta intsony reo ary tsy haninina azy ny masoandrona izay hafananakory fa ny zanak'ondry izay voan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho any amin'ny loharanon'ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Rehefa vita zany ny fitsarana an'ireo izay namono ny mpino ny kristianina dia any zay vao afaka ny fahoriana, tsy hononana angetaeta intsony reo, tsy haninina azy ny masoandrona izay hafananakory ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra ny masony. Fa raha mbola ety an-tanitsika dia hiarana fahoriana foana ary dia hitomany foana tsika ary dia ory amin'ny zavatra maro foana tsika satria sy namantsika mpiray finoana amintsika izay indaosy ny fahafatesana marary fahoriana foana ny ainatsika ety ambony tany. Fa rehefa any an-danitra tsika zay vao tsy hononana angetaeta intsony, tsy haninona tsika intsony ny masoandro na izay hafananakory. Izay ny ilayntsika mibanjina foana ny farany amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ka ny tombo-kase fahadimy zany miresaka amin'ny fanahin'ireo martyra ao ambanin'ny altara izay miantso famaliana sy ny fahamarinan'Andriamanitra izy ireo dia tsy mbola tonga nefa ny fotoana fa mbola miandry izy, mila miandry, miala sasatra kely ozy izy ireo ary le akanjo fotsy izay anaovany dia mampiseho fa mandresy izy na dia maty aza. Zany hoe ny kristianina na maty ara dia mpandresy foana ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia miditra amin'ny tombo-kase fahaenitsika ny valin'ny fangatahan'ny martyra amin'izay eto zany Andriamanitra vao mamaly ny fangatahan'izy ireo dia tsy inona izany fa amin'ny alalan'ilay andro fitsarana. Tsaran'Andriamanitra any vao tanteraka lay mandra-pahoviana ny lazain'izy ireo. Toko fa 9:12 ka hatramin'ny 17. Ary hitako fa rehefa nivahany ny tombo-kase fahaenina dia nisy horohorontany mafy tonga mainy tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana ary ny kitana eny amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny avy mihintsana amin'ny voany manta raha ozogozon'ny rivotra mahery izy. Dia ny sinda tahaka ny botoky na orona ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Rehefa tonga zany ilay andro fitsarana, le andro farany amin'izay dia miresaka ny zavaboary anankifito izy eto izay tena hoe hikorotana sy ho simba daholo zavaboary anankifito izay resahany ny isa 7 ao amin'ny Apokalipsy dia milaza ny fahafenoana. Ny voalohany dia ny horohorontany no lazainy, ny faharoa dia ny masoandro, ny fahatelo dia ny volana, ny fahaefatra dia ny kitana eny amin'ny lanitra, ny fahadimy dia ny tendrombohitra ary ny tendrombohitra, ny fahaenina dia ny nosy, dia ny fahafito ny lanitra ity. Naorina ny lanitra aloha dia avy eo ny tendrombohitra ary ny nosy. Ireo ilay zavaboary anankifito zay samy korotana sy araka ny tsy araka ny izy intsony. Dia eto moa le resantsika hoe symbolique ireo zavatra ireo mampiseho fa dia horavana ity zao tontolo zao ity. Ary tsy vitan'izay ihany fa rehefa tonga amin'ny 5:12 indray izy dia milaza karazan'olona anankifito izay misy eto ambonin'ity tany ity, zany hoe karazan'olona rehetra dia ho tratra daholo. Ary ny mpanjakan'ny tany, ny lehibe, ny mpifehy arivo, ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tany amin'ny lavabato sy tany amin'ny vatolampy eny amin'ny tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjeraha aminay ka hafeno zahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibean'ny fahatezeran'ireo ka iza no hajanona. Eto zany le manontany nisy lanontany rehefa niresaka andro farany tsika hoe le farahandro, le andro tokana farany dia ity le mitranga amin'izay le amin'ny fotoana hiverenany Jesosy Kristy dia hiarana zany avokoa ireo karazan'olona fito, zany hoe ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany no tiany lazaina zany fahafenoana fito. Ny mpanjaka voalohany lehibe, faharoa mpifehy arivo, fahatelo mpanan-karena, fahaefatra lehilahy mahery, fahadimy ny andevo, fahaenina ny tsy andevo, fahafito. Dia samy arana zany avokoa. Fa ny olana amin'izy ireo dia izao hoe na mitranga daholo ary fahoriana lehibe sy zavatra be dia be mafy eto ambonin'ny tany dia tsy malala miverina amin'Andriamanitra izy fa vao maika indray moa zavatra teneniny dia hoe miantso ny tendrombohitra sy ny vatolampy izy hoe mianjeraha aminay ka hafeno zahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ny fahatezeran'ny zanak'ondry zany. Ary
io lay antsony olona zay very noho nylay fitsaran'Andriamanitra io de efa hitantsika izy io any amin'ny bokyny Osea fa miresaka an'io koa Jesosy Kristy tamin'izy zay mitondra ny azo fijaliana ka nitomany azy ny zanaka vavin'ny Jerosalema de niteny izy hoe aza mitomany ahy ianareo ozy izy, aza mitomany ahy ianareo fa ho avy ny fotoana ozy izy ilaza amin'ny tendrombohitra ny olona hoe menjera aminay ary amin'ny avoana hoe sarony izahay, any hoe ho avy ny fitsaran'Andriamanitra de ireo lay nikapoka sy namono an Jesosy Kristy indray no iantso ny tendrombohitra mianjera aminay sarony izahay. Osea 4:15 zany hoe tena principe biblique mihitsy zany ity mipetraka satria misy any amin'ny testamenta taloha, misy amin'ny filazantsara ary misy aty amin'ny Apokalipsy fa tsy ampibebaka ny olona akory ny fahoriana sy ny zavatra mitranga eto ambonin'ity tany ity fa vao maika ary izy iantso ny tendrombohitra sy ny vatolampy anafina azy amin'ilay Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry zany. Fa ho antsika kristianina kosa rehefa tonga zay andro zay de inona no mitranga? Ny Apokalipsy 7:10 samy aran'izany fahoriana zany avokoa ny olona rehetra fa itsika zay olom-bovonjy efa noamariny ny rahan'i Jesosy Kristy de zao no mitranga. 7 zao rehefa afaka zany de hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tamboisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena rehetra ary ny samy hafa fiteny rehetra. Tanareo ny olona be de be isan-karazany mpino eto ambony tany rehetra tsy avy amina firenena reo malagasy ihany na jiosy ihany fa avy amin'ny firenena rehetra ny fokom-pirenena rehetra ary samy hafa fiteny rehetra nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry. Tanareo le fitsarana teo tsy te hifanatrika amin'io re tsy mpino re tsy de miantso ny tendrombohitra, tsy te hifanatrika amin'le seza fiandrianana sy le zanak'ondry fa ireto indray de nitsangana eo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampam-pandrofita eny an-tanany ary niantso tamin'ny feo mahery hoe ny famonjena dia an'Andriamanitra tsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy an'ny zanak'ondry. Satria ireto efa olom-bovonjy na andresy ary efa nahazo ty le akanjo fotsy fanamarinana avy amin'i Jesosy Kristy dia milaza izy fa ny famonjena an'Andriamanitsika ninona zavatra miatra amintsika ty ambony tany dia rehefa any an-danitritsika dia an'Andriamanitra famonjena izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy an'ny zanak'ondry. Ka izay zany no entiko ampaherezana antsika hoe ty am'izao tontolo zao no ahitantsika fahoriana tsy miandry amin'ny grande tribulation araka filazana sasany zany vohitranga fa zao efa tena fahoriana lehibe no miatra amintsika fa rehefa nodiovin Jesosy Kristy tamin'ny ranony zanak'ondry ianao ka mitafy an'ilay fitafiana akanjo fotsy vaovao le fanamarinana avy amin'Andriamanitra dia mbola hisy ny fahasambarana lehibe zay ho raisinao miaraka amin'ny Jesosy Kristy any an-danitra ary ireo maty ireo de efa sambatra fa miandry antsika rehefa miveriny Jesosy Kristy akatsika eny amin'ny rahoan'ny lanitra de zay izy ireo vao miara-miditra amintsika ihany koa makany amin'le fiainana mandrakizay tsy misy ranomaso, tsy minona intsony, tsy mangetaheta intsony sy ny toy an'izany. Ka ho an'ny mpino zany de tsy boky mampatahotra akory ny bokin'ny Apokalipsy fa boky entina ampaherezana antsika hoe aza very fanantenana loatra tahaka ny jetilisa zay tsy mahalala an'Andriamanitra ozy izy Paoly amin'ireo zay rahalahy sy anabavitsika zay ny aloha lalana atsika. Na inona antony nafatesana, na inona antony nafatesana, tsy ny antony nafatesana no zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny fahafatesan'ny olo-masiny mihitsy no zava-dehibe amin'Andriamanitra satria vita ny adin'izy ireny dia mitsotrotra miala sasatra kely eo ambanin'ny altara izy ireny mandra-piandry antsika ho tonga fa rehefa tonga tsika dia ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra ary de izy ilay taberna kely eo afovoany voantsika rehetrarehetra ary dia tsisy ranomaso, tsisy tomany, tsisy alahelo, tsisy fanaintainana, tsisy noana, tsisy mangetaheta tsony fa fifalena mandrakizay no miandry antsika any amin'ny fonenan'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ka dia zany no entina ampanantenana antsika rahalahy sy anabavy ary zany mahatonga antsika miantso foana hoe Maranatha, avy Jesosy io.